Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Ivavaka isika. Amin'ny fofeno fifaliana sy fanetretena tanteraka tokoa, mbola andohalianay sy ankofonay amin'ny tongomasinao, ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina, mba ahafahanay miarahabanao ampanajana indray, ahafahanay midera sy mankalaza, ary manome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika an'izany rehetra izany ianao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Ianao no mbola nahatozao anay, ianao no mbola nanome tombonandro ivelomanay, ianao no mbola nanome rivotra madio maimaimpona koa mba iainanay. Ary ianao ihany koa mbola nanafy anay hery tanjaka fahasalamana ahafahanay manompo anao sy mivavaka aminao isanandro. Koa ankehitriny izay tompo malalo, raha ndreny afatrao dia mbola mangataka ny famindramponao indray. Mamela ny elokay sy mifaratsianay rehetra. Dia mba sasao sy diovy amin'ny rasonao zay tompo. Diovy izay, diovy ny foa mampananay, mba ahafahan'ny fanahy masinao ny toetra malalaka ao anatinay. Dia voaray tsara ny afatrao, ho voatahiry, ary koa ampiarinay eo amin'ny fiainanay ray manontolo. Dia mitenena tompo, fa vonina iainao anao zay olonao rehetra. Amen. Mbola faly miara-pantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary mbola faly ihany koa manonona ho an'isa tokantrano sy ny isam-batan'olona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahaefatra, ny 1:1 ka hatramin'ny 4:1. Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 14. Rehefa hita izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminana, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisany ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra, amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahina. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampaherezana androany. Hiteto tokoa fa voalazan'ny tompo ry havana fa nozarazarain'ny tompo ny asa fanompoana rehetra, mba samy anana ny anjarany avy koa ny olona tsirairay avy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa na izany aza dia ny fanahy miasa iray ihany, ary ny asa rehetra koa dia tokony ifameno hatrany mba hampandrosoana ny fiangonana ray manontolo, ary koa mba hampitombona antsika rehetra amin'ny finoana sy ny fahalalana tsara izanak'Andriamanitra. Ary isika rehetra koa dia androso hanana fahalebiazana sy fahamatorana ara-panahy tanteraka koa. Isika kristianina sy mpanara-dian'i Jesosy ry havana dia fantatra tokoa fa efa mivavaka mandrakariva, miezaka koa manamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isanandro. Fa ny dingana lehibe izay tsy maintsy ho tratrarintsika kosa nefa dia ny andraisantsika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ary rehefa tonga eo amin'izay toerana izay isika ry havana dia miala tsikelikely ny fahazazana ara-panahy, ary mandroso mankany amin'ny fahalebiazana ara-panahy kosa isika, ka ny toetra tsara ny finoana an'Andriamanitra tsy voailangilana ary ampitampitombolen'ny rivotry ny fampianaran-diso tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalebiazana ara-panahy mantsy ry havana tsy voatery mihitsy akory hoe manisy atao no voatonga amin'izany toerana izany, fa na antitra isika na tanora isika, rehefa manana fahazotoana sy fahavitriana te hafantatra bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra, dia mila fotsiny isika mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany, mazoto mivavaka ka tsy reraka, mazoto miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitahiry izany. Dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy mahatratra izany fahalebiazana ara-panahy izany foana isika.
Fa sanatria kosa nefa isika mbola te hitoetra foana eo amin'ilay fahazazana ara-panahy dia tsy maintsy mbola mila mpitarika foana isika hatrany hatrany. Mila olona foana hiteny antsika amin'izay zavatra tokony hatao. Izany hoe tena tsy mahatoka tena mahitsy isika. Ny tompo nefa ry havana dia nanome hery antsika mihitsy mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra isika dia afaka mifampiresaka mivantana amin'Andriamanitra mihitsy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy ilay nekentsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Izy irery ihany ry havana no afaka anelanelana antsika amin'Andriamanitra. Dia tena fanalian'Andriamanitra indrindra mantsy dia ny hananantsika fo, saina sy fanahy vonona andresy hitahiry ny tenin'Andriamanitra ary hankatosy hampiatra izany eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ary araky ny lalam-piainana tokoa ry havana, ny zanaka rehefa tonga eo amin'ny fahalehibiazana dia tsy maintsy miala eo amin'ny ray aman-dreny mba hanana fahaleovantena tanteraka. Dia toy izany koa no tokony hitombon'ny zanak'Andriamanitra ara-panahy mba hananana izay fahalehibiazana ara-panahy izay koa. Tandremo tsara nefa ry havana sao diso hevitra isika. Fa izany akory tsy midika mihitsy hoe miala tanteraka amin'ny ray aman-dreny ara-panahy isika rehefa tonga ilay fahaleovantena. Fa kosa tsy maintsy hajaina hatrany hatrany ireo ray aman-dreny ara-panahy. Tsy azo hajanona mihitsy ny fifampiresahana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'izy ireo eo amin'izay zavatra ilana fifampidiniana. Ny olona tena mitombo ara-panahy tsara ry havana dia tafatoetra tsara ny finoanan'Andriamanitra. Tsy hafa ary afaka ihany koa mampiasa ny hampinga ny finoana nomen'Andriamanitra azy. Ary ny sarobidy indrindra amin'izany dia tsy ny hoe mivavaka foana fotsiny akory. Tsy ratsy izany, fa tena tokony hanana herim-panahy matanjaka tokoa androana ny devoly izay mihelohelo hanapotika ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Raha sanatria isika ry havana mbola tsy manana fahasahiana hanohitra sy handroaka ny devoly dia satria mety mbola tsy ampy ilay herim-panahy ao anatintsika. Ary izany indrindra no ezahana isika mivavaka ry havana mangataka mafy ao fenoany ny tompo ny fanahy masin'Andriamanitra isika. Satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy anie dia miteny eo amin'ny Jakoba 4:7 tapany B, miteny hoe ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Noho izany dia tena tian'Andriamanitra mihitsy isika ho vonona mandrakariva hanohitra sy handroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika tsy ho tafasaraka mihitsy amin'ilay Andriamanitra tompo ny fahatsarana rehetra. Raha mahatsapa nefa isika ry havana fa tena mbola tsy manana n'ilay fahaleovantena ara-panahy dia aleo mihitsy manantona foana ny ray aman-dreny ara-panahy aloha, manantona ny mpanokon'Andriamanitra ihany koa fa natao izara fampaherezana ho antsika izay reraka panahy tokoa izy ireo. Ary ny tanjon'izy ireo koa dia mitovy amin'ny tanjon'i Jesosy Kristy, dia ny hahatonga antsika haleo tena ara-panahy mba hahafantarantsika tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary koa mba ho tonga lehibe mahatratra ny ohitry ny fahalehibiazan'ny fahafenoan'i Kristy isika mba tsy ho zaza ara-panahy intsony fa ho afaka tsara nohitra ny efeketsin'ny devoly. Koa raha vao mahatsapa isika ry havana hoe misy zavatra hafahafa miseho amin'ny fiainantsika, miseho ny ady, miseho ny korontana, miseho ny tahotra sy ny telitely, miseho ihany koa ny fahantrana sy ny tsy fisiana, dia tsy hanatahotra intsony isika handroaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, satria isika efa nitombo be da be amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Jesosy Kristy, ilay efa neketsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fitombona sy ny famatorana ara-panahy kosa dia mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Jesosy Kristy tomponay, fa tianay loatra ianao. Mihevitra mandrakariva izay mahasoa sy mahatsara ho anay, ka dia tsy sasatra ianao mampianatra anay, manoro lalana anay mba hahatonga anay ho lehibe sy matotra ara-panahy tokoa izahay. Androany dia nilaza mazava tsara ianao tompo, fa tokony hanohitra sy handroaka ny asa matin'ny devoly izay mitady hanapotika ny fiainanay izahay, kanefa fantatray ary tsapanay tokoa izany ankehitriny, fa tsy havitan'izany mihitsy izay raha tsy manana herim-panahy matanjaka ao anatinay. Koa ny fotoana rehetra tompo malalo, hivavahanay aminao
Angatanay mba ho feno fanahy masinao izahay, dia mba maneke Jesosy fa tena mila izany fanahy masinao izany tokoa izay. Tena mila izany fanahy masinao izany hiasa mahery ao anatinay, hanolotsaina sy taridalana anay eo amin'ny fiainanay. Mampianatra anay koa mba ho tonga lehibe ara-panahy izay ahafantaranay ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy ny fahalalana tsara Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Mino izay Jesosy fa ho tratra ny tanjonao dia ny atonga anay aleo tena ara-panahy, ary koa ahafahanay manohitra sy mandroaka ny devoly fahavalonay rehetra. Amen. Raiso ampinoana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Aza matahotra ianareo fa momba anareo aho. Raza miherikerika foana fa izaho no Andriamanitra reo. Mampahery anareo aho sady mamonjy anareo. Eny, mitantana anareo amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho, ary hiteny aminareo hoe ka dia maneke an'Andriamanitra ary manohera ny devoly hiandositra anareo izy. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.